Tsika mba hitehaka mafo an' Jesosy androany a. Ity ozy izy ny andro izay nataon'i Jehova, Andriamanitra nanao ny andro anankiray. Amen. Izy nanao ny andro anankiray a, ary ny andro anankiray izay omeny a dia mendrika ny anolorantsika ny amintsika no fankasitrahantsika rehetra ho azy. Amen. Tsisy mahay mampitombo ny andro anankiray iaina niza fa ny andro anankiray a dia fahasoavan'Andriamanitra izany. Amen. Ny zavatra rehetra mitranga amintsika dia fahasoavan'Andriamanitra avokoa. Nisy fotoana zanako vavy ny teny tamiko dia satria hoe mitondra-tena efa manomboka mitondra-tena ho kristianina izy any am-pianarana, dia rehefa niresaka tamin'ny namana izy a dia nisy tantara anankiray nyresan'ny zareo tao am-pianarana, resaka ny fananganana ny inona moa zany, inona moa ny anaran'ilay tilikambon'ny Babela. Dia nanangana an'iny dia nitantara izy araka ny fahafantarany azy. Dia rehefa nitantara an'izay tantara izay izy a dia nidoson'ny namana izy hoe antso izao, nefa marina ilay zavatra nylazainy a, marina ny teneniny fa tsy ampy. Dia izao ny teneniny ilay namany tamin'ilay zanako hoe ianao izy miseho mahafantatra fivavahana be nefa nizany ary dia tsy hainao. Dia lasa nitsony tamin'ny zavatra be dia be dia hoe ao amin'Andriamanitra tsisy ny hoe ianao miteny hoe tsisy an'izany chance zany, fa misy ny chance eto amin'ny fiainana, zany hoe kisendrasendra zany. Dia tsisy ihany koa ny inona moa ilay anankiray teo, ny chance dia ny hoe karma, misy hoe karma zay koa ny lazainy. Dia ozy izy mantsian'ny zanako vavy, izao ahavaly azy manaraka amin'ny fitiavan'ny Tompo ho an'ny zanak'Andriamanitra. Dia izao hoe tsisy ny kisendrasendra hoe nahazo telefônina tampoka, nisy andro anankiray tampoka miposaka teto amiko, kisendrasendra. Fa izao hoe ho an'ny zanak'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Matoa manana telefônina dia fahasoavan'Andriamanitra zany. Matoa nomeny Tompo zanaka dia fahasoavan'Andriamanitra. Matoa afaka mampidi-bola na dia tsy haiko amin'ny refiny mety tseritseretintsika fa tsy arak'ilay mety hoe tena iritsika, fa ninona tonga eo amintsika dia fahasoavan'Andriamanitra zany. Amen. Ary ny tombon'andro anankiray ihany koa dia aza eritreretina hoe kisendrasendra, fa ny tombon'andro anankiray dia fahasoavan'Andriamanitra ihany koa. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra, tsisy kisendrasendra, tsisy hoe mendrika isika, tsisy hoe mendrika ny fitondran-tenantsika dia omeko misy ka ina moa zany mahazo tombon'andro anankiray vokatry ny famendrehako, fa ny zavatra rehetra dia avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Ary ty androany ty dia mbola fahasoavan'ny Tompo mbola ahafahantsika miaina androany. Tsika hiaraka hitsangana dia hivavaka dia hanomboka nyty fotoana ity tsika androany dia manentana foana hoe aza mijery, hitanareo aza mijery, aza mandeha tahaka ny olona mpandeha amin'ny fomba mpivavahana, fa tena mpanjiny ny tomponareo dia raha izy tsy mijery ny eo akaikinao na raha kamokamo ny eo akaikinao na tsy fantatra, fa ianao sy ny Tompo mpanjiny ny Tompo androany. Amen. Raha idery ianao tsy miankina amin'ny eo akaikinao, tsy miankina amin'ny mety tranga andalovanao, fa tena hoe Andriamanitra mbola nomenao tombon'andro androany noho ny fahasoavanao dia raiko ianao amin'ny foko iray manontolo. Alleluia. Otsika hivavaka androany. Jesosy eo, izany tokoa Jesosy tsy miankina amin'ny zava-miseho, tsy miankina amin'ny circonstance Andriamanitra, fa ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mety mandalo zavatra tsy nampozinay izahay, tsy araka ny mety kajikajinay ny andalovanay ankehitriny, fa tonga eto anatrihanao izahay noho ny amin'ny fahasoavanao amin'ity fotoana androany ity, dia manandratra ny fona eo anatrihanao izahay. Midera ny anaranao izay fa tsara ianao Andriamanitra,
mendrika hoderaina ianao, mendrika ankalazaina foana ianao, na mora na miririnina na mifahavaratra amin'ny vanim-potoana rehetra. O Jesosy, na marary izahay na tsy manana izahay, dia ianao ilay tsy miova omaly anio ary mandraka izahay. Ary rehefa mibanjina anao izahay dia velona ny fanantenanay. Tsy azo heverina izany hoe mibanjina anao marina izahay kanefa tsy velona ny fanantenana aty anatinay. Tsy possible izany, tsy azo heverina izany, fa raha mibanjina anao marina ny fonay dia misy fifaliana ao anatinay, misy fiderana ao anatin'ny fonay. Halleluja. Deranao izay Tompo, raisy ny voninahitra ary aoka ianao nitarika an'izao fotoana izao Tompo malalo, ho anao aneny voninahitra sy ny dera mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Lotsika hitehaka mafy ho an'ny Tompo androany. Halleluja. Com faifa tunu com ni fanai anenesa e fanai na sawo afuanye esa kota china wa vile panzari tupu faifa tupu fazakani sai andando fidenas sanjatar varavar fagula fuai pavado fasatado ante manchatani sunawe Sika yakacha jere tenu bucha masina America na remanch America na remanch Fidera tsara lafika Paisi le panzak Tupu faefa Tupu fatakani Hero is a dry Easy So easy Panzaka fuminaicha So sweet, panzaka easy, so sweet, panzaka fuminaija, so sweet, panzaka fuminaija. Elu ni fulaza kwa zavani tacha. Tiatani, Kavulbe no Famarina na Italina, Nias Vitaline. Nanya mi fena na tiviti zetu watu tenu fitana mama papa sane itagana ni fasane pauchashe falasane. Akabana na diamante itampantena as me fandesena fena mandaki saizeya ni baba kawaise ize teso suize pataka funina ize teso suize pataka So seize, so sumize, la panzaka funai. Zani tupunai, zani tupunai, ilutina.
mitompona tsena ilay maherina irotsena yata mavaovao tsena hoavy amin'ny voninahitra izy hoavy amin'ny voninahitra izy velaro amin'ny lambaniny lambana ao fahoravina lay mpanjaka am'izao tontolo izao erao izy androany izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy no ambony indrindra izy no ambony indrindra izy no avy indrindra hosana izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy no ambony indrindra izy no ambony indrindra izy no avy indrindra hosana 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 izy ny tsara indrindra izy no ambony indrindra hosana hosana hoana izy ny tsara indrindra izy no ambony indrindra hosana inzaho ny tomponao izaho ny tomponao irotsena izaho ny tomponao tsena ilay maherinao irotsena ada mavaovao tsena hoavy amin'ny voninahitra izy velaro amin'ny lambaniny lambana ao fahoravina lay mpanjaka an'izao tontolo izao ie izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy no ambony indrindra izy no ambony indrindra izy no avy indrindra hosana izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy no ambony indrindra izy no ambony indrindra izy no avy indrindra hosana ao faofao any tompony tananao androany dia irao hosana izy ny tsara indrindra izy no ambony indrindra hosana hosana izy ny tsara indrindra izy no ambony indrindra hosana aofaofa ny tananao asandrato anangavo tsakitsao ao ambany ilay satana efa resy aofaofa ofaofa ny tananao asandrato anangavo tsakitsao ao ambany ilay satana efa resy Mariki fafana avela wane badikani yala usitumani andawe andawi teraputu
andao iteran-tompo akafaliana sy aravoana famboly teratsiany rehefa nandanitra famboly teratsiany rehefa yandanitrany. Alleluia. Tena tsara midera ny anaran'ny tompo a. Ndao mbola derantsika mitiritiany izy androany. Tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy noho ny fony feno fitiavanao atsy tsy voarefy ny fahasoavany. Tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy noho ny fony feno fitiavanao atsy Jetuizai tafavo etuanacheana amfusisai na ira amidifana. Jetuizai tafavo etuanacheana amfusisai na ira aminifana. Tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy noho ny fony feno fitiavanao atsy tsy voarefy ny fahasoavany. Tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy noho ny fony feno fitiavanao atsy tsy voarefy ny fahasoavany. Fahasoavana lehibe sy famarinana ho an'ilay tompotsito andriamanitro. Izay rehetra ataonao tsara voko ary mandrakizay ny fidera. Asandrato izy androany tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy noho ny fony feno fitiavanao atsy tsy voarefy ny fahasoavany. Tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy noho ny fony feno fitiavanao atsy tsy voarefy ny fahasoavany. Voninay ery ho an Jesosy Kristy terao le mpamonjy fa velona izy. Voninay ery ho an Jesosy Kristy terao le mpamonjy fa velona izy. Ratsika tiako zany androany. Tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy noho ny fony feno fitiavanao atsy tsy voarefy ny fahasoavany. Tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy noho ny fony feno fitiavanao atsy tsy voarefy ny fahasoavany. Tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy noho ny fony feno fitiavanao atsy tsy voarefy ny fahasoavany. Tsy voarefy ny fahasoavany.
marina tokoa zany Jesosy fa tsy voarefy ny fahasoavanao Jesosy. Le fahasoavana izay nanafaka anay Jesosy. Noho ny fahasoavanao Jesosy dia toy izao izay rehetrarehetra. Tsy noho ny herinay, tsy noho ny tanjakay Jesosy fa teo foana ianao ny tantana anay, nitondra anay. Tondra anay dia mbola hitondra anay hatrany hatrany Jesosy. Nomenao Jesosy ny fanahinao mba hitarika anay. Dia te hanaraka anao zay Jesosy, n'aiza n'aiza le avao. Tanana no apetrako izao ny momba rehetra ny fiainako eo ampelantanana anakoa toria Jesu mino anao anao manoto nyantony velomako sy nyantony rako dia iana Yaradi Yaradi Naisa leana Nausikinatunga Atukiana Yana Amini lalana Notelifika sana Yanao irerianta so Yanao nung tatana ni fiainanay Oh Jesosy apetraka apela tananao Oh Alleluia Yandrandrano zay Mitsaoka Mitsaoka na 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 Jesu mino anao ano manoto
sesominwana minana wa anumantu lua nyatuni velumaku sinyatuni raku eyana yana wireriani teyana yana tuponum tatanani fiainaku. Oh Jesus, milanao, Isai, Tesumin, wana, anumanutu, luau, nyantuni velumaku. Sinyatuni tesumin wana anumanutu luau nyatuni velumaku sinyatuni raku Eyana. Hallelujah, hallelujah. Sochano Jesu. Makalasa ni nada no say tupo. Oh Jesu. Masuna mitijua eni fatani fanai kwizani nitananao numumbai eni fatani fanai avertika yanzany androany Masuna Nititua Elifantani fanai Kwisa Tinavela nao Fambula teu nitanana Numubai Elifantani Nefisau bulai turufo amdierini Sajina somala fatia Metiatera Na vela não ni elukai na vela não ni eluku eni fatani
anay metianzera diavolo nefisao bulai turufon amnierini sanjina sao malala fa dia metianzera diavolo nefisao bulai turufon amnierini sanjina somalala fatia metianzera diavolo nefisao bulai turufon amnierini sanjina somalala fatia yana Saumalala fatia yana Isaimala Saumalala fatia yana Izanutuana tumpo nuarinausa itu viamina izanutuana tumpo fuatukana bauanausai asandachai nitananai uanilai uafidai asandachai nitananai Izanutuana tupo nuarinausai arakizaitina Izanutuana tupo fuatuizai anandachana asanachai nitananai uanilai uafidai asanachai Fatupianau, panzakanai, nefagakanam natao no mafalianai, nifamunze atunganai anapitzarana. Fatupianau, panzakanai, nefagakanam natao no mafalianai. Atunganai anapitzarana. Layo lasanai fatinayana ulasanai nifityavanayana.
Matunganaiana pizarana Rayo lazana Fatinayana Ulazaina ni fitiavanayana Rayo lazana Nifitiavana yana manjakisa Nifitiavana yana manjakisa Manjakisa Miankoka na tianao zay Jesosy androany Miankoka ny tongotrao zay Jesosy androany satria anao leliany Jesosy mimendrika amin'ny fiankofanay androany Zuvimo numitu fiaminau Yaku kewatu Gucha Afridi Janau zirayo Kamita Kanau sa Suvimu Numitu Fiaminau Yaku kewatu Gucha Apechakai A minha frente Faia não Levanta cale A pechacai Abu Nita Precisa Yaku kewatu Gucha Apechakai A minha vida não Faia não Levanta calei Apechakai Unisaure Chiza Yaku kewatu Gucha Yaku kewatu Gucha Hallelujah Mantualika na cheana
fanfantatro fanawa indro asandratra ny tanako ho fifaliana ianao no topoavoitry lay mpanome iriko indrindra indro asandratra mirako ho fiderako anao irao aleluia aleluia presso ni fiderana aleluia aleluia terawa itu difenguna na irawe aleluia 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 terawa itu mando aligar na cheia fanfantatro fanawa indro asandratra ny tanako ho fifalinana ianao no topoavoitry lay manome iriko indrindra indro asandratra mirako ho fiderako anao aleluia 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 terawa itu aleluia
do tsika itiaka mafantompo voninahitra azy Alléluia. Sotra n'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao hiditra ao amin'ny fanatitra. Fa mialohan'izay dia hitsory fahavolombelona kely amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra. Misy zavatra ohatrany hoe nitenen'ny tompo anao tokony ho tenena amintsika angambany hoe zako tao amin'ny toeram-piasana nisy anahy efa 20 ans zay ny tao fa misy sedra be da be zany nandalovana nisy ohatrany hoe fanenana mpiasa tapitra amin'ny projet dia tsisy mpiasa manena mpiasa zany fa misaotra n'Andriamanitra fa mbola miasa hatramin'izao dia ozy izy hoe ino moa zany ifandraisan'izany amin'ny fanatitra ozy izy ngamba nareo tiako tenenina dia tsika manam-bola daholo tsy haiko mety ohatrina ny anaty paozintsika any mety ohatrina ny volantsika mitra amintsika isan'andro tiako tenenina hoe avy amin'ny Jesosy reny Jesosy daholo namey andreny araka ny fetomboan'ny fotoana teo hoe fahasoavana no azahoantsika zavatra fahasoavan'Andriamanitra fa tsy navelan'Andriamanitra hiditra hatramintsika reny raha tsy izy namey andreny ka amin'izao fotoana izao tsika dia hiditra ao amin'ny fanatitra dia misy ten'Andriamanitra kely vakiako hoe ao amin'ny Genesis 9:20 misy hoe ny tantaran'i Noa io ilay izy avy mivoaka tao anatin'ny sambo fiara dia misy ten'Andriamanitra ao amin'ny 20 manao hoe ary Noa dia nanolotra alitara ho an'i Jehovah ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nalainy ka natao mifanatitra hodorana teo ambonin'ny alitara. Tsy resaka biby maloto sy biby madio tsika fa ilay hoe zavatra madio, zavatra tsara zany natao fanatitra. Efa nanao fanatim-piderantsika teo, efa nivavaka tsika nanao fanatitra vavaka tsika teo. Zao tsika dia hanolotra fanatitra ara-bola ho an'Andriamanitra. Tena nakasika ana ilay fanentanana fanatitra koa tamin'ny heriny ilay manao hoe ny fony abela ny jerevan'Andriamanitra aloha izay vao ilay fanatitra. Ka raha natitra ho anazy tsika dia aoka mifotsika tena madio, aoka mifotsika tena hoe vonona amezay tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Fa tsisy na dia ariary ara niditra tao anaty poketra anao raha tsy avy amin'Andriamanitra. Dia aoka tsika mba ame an'izany amin'ny fitiavana sy amin'ny fo madio ohatrany hoe tena hoe hanolotra izany ho an'Andriamanitra. Amen. Dia hanolotra hiditra ao amin'ny fanatitra isika ary amin'izao fotoana izao.
Tompo ho any amin'iza tokoa moa izahay. Si ce n'est que vers toi. Raha tsy ho any aminao Tompo. Tu es notre Seigneur, Ianao ny tomponay, notre Dieu. Andriamanitray, Nous n'avons point d'autre que toi. ary tsy manana hafa afa-tsy ianao izahay. Toi le vivant, Ianao ilay velona, le Tout-Puissant. ilay Andriamanitra mahery tsy to. Notre Seigneur et notre Dieu. Tomponay sy Andriamanitray, Tu es présent parmi nous ary eto anivonay ianao. pour nous bénir, Mba hitahanay, pour nous guérir. hanasitrana anay, Tu t'occupes de nous, Seigneur, ary mikarakara anay ianao dans les Tompo, moindres détails. amin'ny antsipiriany Nous rehetra. te sommes reconnaissants Ary tena feno fankasitrahana anao izahay, car tu es amour. satria fitiavana ianao, Tu es bon tsara ianao, et tu es bienfaisant. ary mpanao ny tsara. Seigneur, nous venons à toi. Tompo, manantona anao izahay, Nous nous humilions devant toi. manetry teny eo anatrehanao izahay, Nous voulons tendre notre oreille vers toi, Seigneur, ary te hanongilana ny sofinay aminao izahay, pour écouter ton cœur. hihaino fonao, Parle-nous, mitenena aminay, conduis-nous. tario izahay, Ouvre les yeux de notre cœur. sokafo ny mason'ny fonay, Fais-nous connaître, Seigneur, ton plan, ta volonté. ampahafantaro anay ny dravitrao sy ny sitraponao, Que ta parole nous sonde, ary ny teninao ny tena handinika anay, nous éclaire. hanazava anay. Merci Jésus. Misaotra Jesosy, Merci Seigneur. misaotra Tompo. Seigneur, nous sommes tes brebis Tompo ondrinao izahay, et tu es notre berger. ary ianao mpiandry anay. Nous voulons nous réjouir de la douceur de ta présence. Ary tena te hifaly eo amin'ny fanatrehanao izahay, Écouter la douceur de ta parole. ary haino any alefaky ny feonao. Merci Jésus. Misaotra Jesosy, Dans la douceur. Alléluia. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant ton amour, devant ta parole. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je devant ton amour, ton amour, devant ta parole, devant ta parole, devant ta gloire, devant ta gloire.
Oui, Jésus, nous sommes à toi. Nous jesosy t'appartenons. tenanao tokoa izay. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Miankohaka eo anatrehanao izahay tompo. Écris, Seigneur, sur les tables de notre cœur, Ary manorata eo amin'ny fonay tompo. pour que nous puissions voir et comprendre Mba ahafahanay mahita sy matakatra le chemin par lequel tu veux nous conduire. ny lalana tianao hitondrananay. Rends-nous obéissants, Seigneur, Ataovy tonga mpankatoy izahay tompo. à ta parole. Mankatoy ny teninao. Merci, Seigneur. Misaotra tompo. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Miarabantsika rehetra dia miarabandreo manaraka mivantana. Il y a quelqu'un, il y a un nouveau aujourd'hui ou une nouvelle parmi nous? Misy olona ve andro any vao tonga eto amin'ity toerana ity? Quelqu'un qui est là pour la première fois? Olona vao sambany tonga eto a? Personne? Tsy misy a? Ok, très bien. Nous allons prendre notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu. Andray amin'ny baibolitsika isika ao amin'ny filazantsara Matthieu. Dans Matthieu chapitre 7, Matthieu toko fafito a? on va lire à partir du verset 21. Dia manomboka amin'ny andininy faraka amby roapolo ny vakitsika. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, oui, vas-y. Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ary dia ambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Un petit rappel, c'est que dans ce passage, le Seigneur s'adressait à ses disciples. Fampatsiahivana kely fa tamin'ity andalana ity ny tompo dia niresaka tamin'ireo mpianany. Et donc c'est une parole qui concerne des chrétiens, des gens qui suivent le Seigneur. Dia iteny io zany dia mahakasika kristiana ireo olona izay manaraka ny tompo. Comme vous et moi. Tahaka izy ianao. Des gens qui invoquent le nom du Seigneur. Olona izay miantso ny anaran'ny tompo. Plus encore. Ary mihoatra an'izay arany a? Des gens qui ont des dons. Olona izay manana fanomezam-pahasoavana. Ce ne sont pas de simples chrétiens. Tsy kristiana tsotra. Ce sont des personnes, des chrétiens qui ont des dons. Fa olona kristiana manana fanomezam-pahasoavana. Parce qu'ils pouvaient prophétiser. Satria afaka nanonany izy ireo Ils pouvaient chasser des démons. Afaka nandroaka demoni. Et ils pouvaient aussi faire beaucoup de miracles. Dia afaka nanao asa maro na fahagagana maro. Donc des gens qui connaissaient la vérité. Zany hoe olona mahafantatra ny fahamarinana. Des gens qui suivaient le Seigneur. Olona manaraka ny tompo. Mais viendra le jour Dia nefa ho avy ny andro où le Seigneur leur dira dia ilaza amin'izy ireo ny tompo hoe je ne vous ai jamais connu. tsy fantatra akory ianareo. C'est le Seigneur qui leur a donné le don. Ny tompo no nanome an'izy ireo an'ilay fanomezam-pahasoavana. Tout ce qu'ils ont fait Izay nataon'izy ireo rehetra au nom de Jésus, tamin'ny anaran'i Jesosy. ils l'ont fait parce que c'était des disciples. Nataony satria mpianatra izy Parce que ireo. Jésus leur a donné des dons. Satria Jesosy name azy ireo fanomezam-pahasoavana. Ce n'étaient pas des incroyants, Tsy hoe tsy mino izy ireo, mais c'était vraiment des disciples. fa tena mpianatra. Mais Jésus a dit qu'il dira je ne vous ai jamais connu. Dia nefa Jesosy nilaza hoe milaza amintsika izy hoe tsy fantatra akory ianareo.
Donc, le fait de faire des miracles, izany hoe ny fanaovana fahagagana, le fait de prophétiser, d'évangéliser, ny faminaniana, ny fitoriana filazantsara ne garantit pas que nous serons approuvés par le Seigneur. dia tsy mampahazo antoka hoe ho ankasitrahan'ny tompo isika. C'est très sérieux, mes frères et sœurs. Ary tena matotra izany raha lasianabavy a. On peut avoir tous les dons du monde, Mety afaka manana ny famezam-pahasoavana rehetra isika etỳ mais amin'izao. cela ne garantit pas que nous serons approuvés par le Seigneur. Nefa izany a dia tsy mampahazo antoka hoe ho ankasitrahan'ny tompo isika. Pourquoi? Satria nahoana? La suite du verset nous dit Ny toy an'ilay andinina Que le dia Seigneur a dit, milazantsika hoe izao nolazain'ny tompo. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Mes frères, Rahalahy, j'ai essayé, ce passage m'a beaucoup travaillé. tena niasa be tato anatiko ity teny ity a. Je me suis dit, non, je veux comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Dia hoy zaho hoe te hatakatra hoe inona ny tiany tompo lazaina eto. Parce que si je ne comprends pas ce que cela veut dire, Satria raha tsy takatra a ny tiany ho lazaina, j'aurais beau prêcher ici pendant des années, dia mety afaka mitory-teny eto a mandritra ny taona maro a. mais le jour où je vais me tenir devant le Seigneur, Dia nefa amin'ny andro hijoroako eo anatrehan'ny tompo, il pourra me dire, je ne te connais pas. dia mety afaka ilaza amiko izy hoe tsy fantatra akory ianao. Qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce que ces disciples ont fait Fa inona nataon'ireto mpianatra ireto pour être rejetés par le Seigneur? mba hoe ka tonga hoe nariany tompo izy ireo? Je pense que c'est très important pour nous de connaître cela, n'est-ce pas? Ary tena mino hoe zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra an'izany sa tsy izany? Pour ne pas être désapprouvés, Mba hahatonga antsika hoe tsy ho pour ne ankasitrahana, pas faire partie de ces personnes mba tsy ho ao anatin'ireo olona isika qui seront rejetées par le Seigneur. izay ho ariany tompo. C'est vraiment très sérieux. Tena matotra izany a. Alors j'ai essayé de comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire iniquité? Dia niezaka namantatra hoe inona ny dikan'izany hoe meloka. Quand j'ai regardé étymologiquement le sens de iniquité, Rehefa nijery a ny dika teny fototra ny amin'ny hoe meloka, c'est iniquitas, c'est un mot latin iniquitas a dia teny latina qui veut dire inégalité ou injustice. izay midika hoe tsy fahamarinana. Oui. Donc, l'iniquité, c'est le contraire de équité. Izany hoe ny meloka dia mifanohatra amin'ny fahitsiana, Non, femme, Marina. fahamarinana. Amen. Amen. Iniquité, c'est le contraire de équité. Ny meloka dia mifanohatra amin'ny fahamarinana. On va garder ce mot, équité. Dia ho tazomintsika izay teny izay hoe fahamarinana. Et à chaque fois qu'on va penser à iniquité, c'est le contraire d'équité. Dia rehefa miresaka meloka isika dia mifanohatra an'izay zany hoe tsy fahamarinana. Alors, si on parle d'équité ou de justice, Dia zany hoe raha miresaka fahamarinana isika, de quelle justice est-ce qu'on est en train de... Est-ce que la parole de Dieu est en train de parler? dia fahamarinana inona no lazain'ny tenin'Andriamanitra? C'est la justice de Dieu. Ny fahamarinan'Andriamanitra. C'est quoi la justice de Dieu? Ary inona ny fahamarinan'Andriamanitra? Il faut savoir que nous ne sommes plus sous la loi. Mila takatsika hoe tsy eo ambany lalàna intsony isika. Parce que sous la loi, Satria eo ambany lalàna il y avait des ordonnances qu'il fallait obéir et respecter. dia nisy fitsipika tokony narahana sy najaina. Il y avait de « il faut faire ceci » et « il ne faut pas faire cela ». Dia nisy hoe tiany tokony atao a tiany tsy tokony atao. Mais dans la nouvelle alliance, Fa ao amin'ny fanekena vaovao, là où nous sommes, eo amin'izay misy atsika, il y a le ministre, nous vivons sous le ministère de l'Esprit. dia isika miaina eo ambany asa fanompon'ny fanamasina. L'Esprit de Dieu demeure en nous Ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatsika pour nous enseigner toutes choses, mba hampianatra atsika ny zavatra pour nous rehetra, conduire dans la justice de Dieu. mba hitarika atsika ao amin'ny C'est fahamarinan'Andriamanitra. pour cela que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6,
verset 33, si je ne me dupe. Zay mahatonga an Jesosy miresaka ao amin'ny Matthieu toko fahaenina andiny fahatelo amby telopolo raha tsy diso aho. Je vais vérifier cela. Marintsika vetivety. Oui, verset. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia hanampoanareo izany rehetra izany. Donc, cette parole nous encourage à chercher toujours la justice de Dieu. Izany hoe io teny io dia mampahery antsika foana hikatsaka ny famarinan'Andriamanitra. C'est quoi la justice de Dieu? Ary inona ny atao hoe famarinan'Andriamanitra? C'est-à-dire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Izany hoe izay marina eo imason'Andriamanitra. Donc, tous les jours, Izany hoe isan'andro dans toutes les situations amin'ny toe-javatra rehetra de notre vie, eo amin'ny fiainantsika nous avons besoin de chercher ce qui est juste devant Dieu. dia mila mikatsaka isika izay marina eo anatrehan'Andriamanitra. Alors, l'erreur qu'ont fait ces disciples, Dia ny fahadisoana izay nataon'ireto mpianatra reto qui seront rejetés par le Seigneur, izay ho lavin'ny tompo c'est qu'ils n'ont pas cherché ce qui est juste aux yeux de Dieu. dia izany hoe tsy nitady tsy nikatsaka izay marina teo imason'Andriamanitra izy On peut ireo. se demander, Mety afaka manontany sika hoe mais si ils n'ont pas fait ce qui est juste devant Dieu, raha ohatra ka tsy nanao marina teo teo imason'Andriamanitra izy ireo, pourquoi Dieu a-t-il approuvé les miracles qu'ils ont faits? dia fa manin'Andriamanitra no nakasitraka ny fahagagana izay nataon'izy ireo? Pourquoi ils ont pu prophétiser au nom de Jésus? Fa nanino izy ireo no afaka naminany tamin'ny anaran'i Jesosy? Pourquoi ils ont pu faire des miracles au nom de Jésus? Fa nanino izy ireo no afaka nanao fahagagana tamin'ny anaran'i Jesosy? Alors que Dieu ne les approuve pas. Nefa Andriamanitra tsy makasitraka azy ireo, Parce que Dieu, il est fidèle à sa parole. satria Andriamanitra dia matoky any amin'ny Dieu teniny. justifie sa parole. Ary izy dia manamarina ny teniny. S'il nous envoie prêcher l'évangile Raha ohatra izy ka maniraka antsika amin'ny et qu'il a torofilaza promis tsara, de nous accompagner, dia nampanantena izy niaraka amintsika ben, no il momba antsika. accomplira ce qu'il a promis. Dia izy tanteraka izay efa nampanantena iny. Il s'engage par rapport à ce que lui, il a dit. Ary izy dia mifamatotra amin'izay zavatra Mais il nyteneniny. ne s'engage pas par rapport à ce que nous faisons. Fa izy tsy mifamatotra amin'izay zavatra ataontsika. Ce que je fais, Ny ataoko ma propre vie, ny fiainako m'engage manokana moi-même devant le Seigneur. dia mamatotra eo anatrehan'ny tompo. Si le Seigneur nous dit Raha ohatra ka miteny amintsika ny tompo d'imposer hoe nos mains aux malades, hoe mametra tanana amin'ny marary et les malades seront guéris, dia ho sitrana amin'ny c'est pas nous marary, qui guérissons, tsy isika c'est le manasitrana Seigneur qui guérit. fa ny tompo no manasitrana. Et le Seigneur justifie lui-même sa parole. Dia ny tompo no manamarina ny teniny, Parce qu'il nous a envoyés satria izy naniraka prêcher atsika l'évangile, hitoro ny nous filazantsara, prêchons l'évangile, dia mitoro ny et des filazantsara âmes sont sauvées dia misy fanavoavonjy par sa grâce. noho ny amin'ny Celui qui fahasoavany. touche les gens Izy no mikasika ny au olona travers des évangélisations que nous faisons. amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara izay ataontsika. Donc il est responsable de ce qu'il a dit. Dia izy zany tompony andraikitra Il ny accomplit ce lazainy. qu'il a promis. Ary izy manatanteraka izay nampanantena iny. Mais si ma vie n'est pas en règle devant le Seigneur, Fa raha ny fiainako tsy mahitsy tsy milamina eo j'aurai des anatrehan'Andriamanitra comptes à lui rendre. dia hanana tatitra atao aminy a. Amen. Amen. Alors, la justice, Izany de hoe Dieu, fahamarinan'Andriamanitra, c'est-à-dire ce qui est juste aux yeux de Dieu. izany hoe izay marina eo imason'Andriamanitra. Donc c'est ces gens-là qui commettaient l'iniquité, Dia ireo olona ireo izay nanao meloka, donc ils faisaient des choses, ils avaient une attitude qui n'était pas selon la justice de Dieu. dia izany hoe nanao zavatra izy nanana toetra tsy araka ny Ce qui n'est pas fahamarinan'Andriamanitra, juste aux yeux de Dieu. tsy marina teo Vous savez, imason'Andriamanitra. nous avons parfois ou bien souvent notre propre justice, Tantareo indraindray tsika manana ny fahamarinantsika manokana, c'est-à-dire notre façon de voir les choses, izany hoe ny fomba mpijerytsika zavatra, notre façon de prendre des décisions, ny fomba fandraisantsika ce fanapaha-kevitra, que nous aimons, izay tiantsika, ce qui nous arrange. izay metimety amintsika, izay Ça, c'est mandamina notre antsika, justice. izay ny fahamarinantsika. Et dans toutes les situations, Dia eo amin'ny toe-javatra rehetra il est beaucoup plus facile pour nous dia mora ao antsika de pratiquer notre propre justice. ny mampiatra ny fahamarinantsika manokana, Parce que nous regardons nos propres intérêts. satria tsika mijery ny Ce qui tompontsoan-tenantsika, nous convient,
izay metimety ce qui amintsika est bon pour nous. izay tsara ao atsika. Mais la parole de Dieu nous encourage Fa ny ten'Andriamanitra dia mampirisika que atsika dans toutes les situations, hoe eo amin'ny toe-javatra rehetra nous avons toujours besoin de nous asseoir dia mila mipetraka foana isika et de nous demander, dia manontany tena hoe est-ce que ce que je vais dire, izay holazaiko ve, est-ce que ce que je vais faire, izay ho ataoko ve, la décision que je vais prendre, ny fanapa-kevitra ho raisiko ve, est-ce que c'est juste aux yeux du Seigneur? marina eo imason'ny tompo. Amen. Amen. Le monde que nous vivons, le monde actuel que nous vivons, Ny zao tontolo zao izay iainantsika ankehitriny a on a tendance un peu à normaliser le péché. dia manana an'izay firehana izay hoe m- ma On accepte le péché. lasa hoe ekena ny fahotana. Il y a certaines choses qui ne sont pas justes devant le Seigneur. Misy zavatra tsy marina eo imason'ny tompo. Ça commence, Manomboka le izy a au début ça nous choque, dia amin'ny voalohany le izy a mahataitra atsika, mahagaga atsika, ça nous fait mal au cœur, dia mamparary ny fotsika, peut-être on parle, dia on peut par exemple faire une remarque, dia mety miteny tsika manao fanamariana, et la personne à laquelle on a fait la remarque fait la sourde oreille, dia le olona izay ndresahantsika izay nanaovantsika fanamariana dia manao be marenina, on parle encore une fois, dia mbola miteny ihany et sika, encore, dia miteny et ihany a, encore, dia miteny ihany, et on finit par se taire, dia avy eo tsika tsy miteny intsony a, et on accepte. dia lasa manaiky isika, Ça devient comme, non, c'est normal. dia lasa ohatrany hoe efa normal izany, Ça devient une vie, ça devient une habitude. lasa tonga fiainana le izy a, lasa tonga fomba fanao On a, accepte. dia ekena. Je vais prendre un exemple. Dia andray ohatra anankiray a, Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un nisy fotoana nresaka tamina olona ray a, dont le mari a ce qu'on appelle bureau, un deuxième bureau. izay ny vadiny a dia manana deuxième bureau, birao. Alors, la sœur, elle se défend pour Et- protéger, pour défendre ce qui lui appartient. Dia le ranabavy a dia tena miaro a izay anazy, miaro ny tenany. Et le couple se trouve justement dans un milieu chrétien. Dia nefa le mpivady a dia tao anatina tontolo kristianina. Alors, il y a des sœurs qui ont parlé avec cette sœur en question Dia nisy rahavavy a niresaka tamin'io anabavy io, et qui ont dit à la sœur, écoute, mais ça c'est normal. dia niteny taminy hoe normal ane zany e. Tu dois comprendre une chose. Mila misy zavatra iray tokony ho Ton azonao a. mari, quand il est à la maison, Hoe ny vadinao rehefa ao an-trano a c'est ton mari. dia vadinao, Mais quand il sort de la maison, fa rehefa mivoaka ny trano izy c'est le mari des autres. dia vadin'ny hafa. Mais c'est grave. Tena loza zany a, zava-doza. Et beaucoup de chrétiens acceptent cette situation. Dia betsaka ny kristianina manaiky an'izany toe-javatra izany. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes Betsaka ny lehilahy sy vehivavy kristianina pensent qu'un mari ou une femme fidèle, ça n'existe pas dans le milieu chrétien. izay mieritreritra hoe ny lehilahy sy vehivavy a izay tsy mampirafy a dia tsy misy a, nefany a eo amin'ny tontolo kristianina. Et on prend ça comme quelque chose de normal. Dia raisina ohatrany hoe lasa zavatra normala le izy raha zavatra ekena, Et on doit vivre avec. dia hoe tsy maintsy iainana zany izay. C'est un exemple. Hein? Ohatra izay a. C'est une réalité que je suis en train de vous parler. Hein? Dia nefany a zava-misy marina aza resako aminareo zany. L'Église normalise le péché. Ary ny fiangonana dia lasa manaiky a ny fahotana. Ce qui n'est pas normal est accepté comme normal.
Tsy zavatra tsy ekena taloha dia lasa ekena ankehitriny. Et ce qui est normal devient comme bizarre. Ary le zavatra tokony ekena na zavatra tena izy indray no lasa ohatrany hoe hafahafa. C'est vrai ou c'est pas vrai? Marina zany sa tsy marina? Il est très important, parce que nous sommes les enfants de lumière, il est très important pour nous de demeurer dans la lumière. Ary tena zava-dehibe antsika satria isika zanaky ny mazava dia zava-dehibe ho antsika no mitoetra ao amin'ny mazava. De marcher dans la lumière. Mandeha ao amin'ny mazava. Amen. 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 Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Retirez-vous de moi, vous qui ignorez ma justice. Miala amiko ianareo izay tsy mamela zany famarinako. Quand on parle de justice de Dieu, Rehefa miresaka ny famarinan'Andriamanitra isika, je rappelle que nous sommes dans le contexte du Nouveau Testament. averiko ihany hoe ao anatina fepetran'ny fanekena vaovao Ce n'est pas une isika. question de voler, mentir, commettre l'adultère, ainsi de suite. Tsy miresaka isika no hoe fitsangatsangana, fangalarana, fandengana, Nous ne sommes plus sous la loi. fa efa tsy ao anatin'ny lalàna intsony isika. Et si nous sommes nés de Dieu, Ary raha nateraka Andriamanitra isika nous ne commettons pas ces péchés. dia tsy hanao an'ireny fahotana ireny isika. Amen. Amen. Si nous sommes nés de Dieu, Raha nateraka Andriamanitra isika nous ne commettons pas ces péchés. dia tsy hanao an'ireny fahotana ireny. Mais je vais vous parler d'un péché qui est grave. Fa hiresaka aminareo fahotana izay tena zava-doza C'est l'insoumission et la désobéissance. dia ny tsy fanekena, ny tsy fankatoavana sy ny tsy fanekena. Vous savez, en Éden, Hitanareo tao amin'ny Saedena, Adam Adam n'avait pas péché pendant qu'il a mangé le fruit interdit, qu'il a Adam mangé de l'arbre interdit. dia tsy nanota teo am-pihinanana an'le hazo voarara. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Manaiky an'izay nareo miaraka amiko sa tsy izay? Adam n'a pas péché lorsqu'il a mangé le fruit interdit. I Adama dia tsy nanota tamin'izy nihinana an'le voankazo voarara. Non, il n'a pas péché. Tsy nanota izy, Il a péché avant. fa nanota izy talohan'izay. Quand? Tamin'ny fotoana inona? Lorsqu'il a désobéi. Rehefa tsy nankatoa izy. Lorsqu'il a désobéi, c'est là où il a chuté. Rehefa tsy nankatoa izy teo izy no lavo. Parce que la Bible dit il a écouté sa femme. Satria izao lazain'ny Baiboly hoe niaino ny vadiny izy. C'est-à-dire il s'est soumis sous la volonté de sa femme. Izany hoe nanaiky izy sitrapon'ny vadiny. Il est sorti de la soumission à Dieu Niala tamin'ny fanekenan'Andriamanitra pour izy se soumettre à sa femme. dia lasa nanaiky ny vadiny. On va regarder ce passage dans Genèse chapitre 3. Ndao vakitsika izay andalan'izay amin'ny Genesis toko 7. Tout le monde a sa Bible. Hein? Manana ny Baiboliny daholo ny rehetra. Genèse chapitre 3. Genesis toko 7. Et on va lire le verset 17. Teny andininy fafito ambin'ny C'est folo. Dieu qui parle ici. Andriamanitra no miteny eto. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé, voyez, Ary et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, on s'arrête là. ary koa izy tamin'ny Adama, satria efa niaino ny feon'ny vadinao ianao ka nihinana ny hazo izay nandrarako anao. Izany hoe isika Tu as écouté, satria efa niaino, tu as obéi, nankatoa, tu t'es soumis.
nanaiky à la volonté de ta femme. tamin'ny sitrapon'ny vadinao ianao. Tu es sorti de ma justice. Niala tamin'ny fahamarinako ianao. Tu es sorti de ce qui est juste à mes yeux. Niala tamin'izay marina teo imasoko ianao. Tu t'es soumis à ce qui était juste, ce qui était bon, qui était agréable à ta femme. Ary nanaiky ianao izay tsara teo imason'ny vadinao. Sy marina teo imason'ny vadinao. C'est là où il a péché. Ary teo izy no nanota. Le plus grand péché qu'un homme puisse connaître, Ary ny ota lehibe Commettre. indrindra izay mety ho ataon'ny Ou une femme. olombelona c'est d'être insoumis. dia ny hoe tsy manaiky. C'est de ne pas se soumettre à Dieu. Tsy manaiky an'Andriamanitra. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple depuis le début, Izay no nahatonga nanome ohatra hatrany voalohany que la justice selon Dieu, hoe ny fahamarinana araka an'Andriamanitra ce n'est pas une loi où il y a des préceptes, dia tsy lalàna hoe misy fitsipika tokony arahana, mais dans chaque situation fa ao anatin'ny toe-javatra de rehetra notre vie, eo amin'ny fiainantsika nous avons besoin de chercher la justice de Dieu. dia mila isika mikatsaka ny fahamarinana C'est-à-dire, nous avons besoin de connaître le cœur de Dieu. Izany hoe mila mahafantatra isika ny fon'Andriamanitra. Dans l'Ancien Testament, Tany amin'ny fanekena taloha, on savait qu'il testamenta taloha, ne faut pas voler, il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. tany amin'ny testamenta taloha dia fantatsika misy hoe tsy mahazo mangalatra, tsy mahazo mitsangatsanga, tsy mahazo mandenga, tsy mahazo manao zao, tsy mahazo manao an'izao. Mais dans le Nouveau Testament, Fa ao amin'ny fanekena vaovao, dans testamenta la vaovao, Nouvelle Alliance ao amin'ny plutôt, fanekena vaovao, selon le ministère de l'Esprit, araka ny asa fanompon'ny fanahy, nous avons l'Esprit en nous dia manana ny fanahy isika ao anatsika, qui nous enseigne toutes choses, izay mampianatra atsika ny qui zavatra nous rehetra, conduit en toutes choses mitarika atsika amin'ny zavatra et qui rehetra, a son mot à dire dans toutes les situations. ary manana ny teny lazainy amin'ny toe-javatra rehetra. Le Seigneur écrit ses lois dans notre cœur. Ary ny tompo dia manoratra ny lalàny ao anatin'ny fotsika. Amen. Amen. C'est une promesse qu'il avait faite. Ary tena hoe teny fampanantenana nataony izany Et il l'accomplit dans ces derniers temps. dia atanterahany aty amin'ny vaninandro Il farany, nous a donné l'Esprit name atsika ny pour fanahy nous izy rappeler toutes choses, mba hampatsiahy atsika ny zavatra pour nous rehetra, enseigner toutes choses, hampianatra atsika ny zavatra pour nous rehetra, conduire hitarika atsika dans la lumière ao amin'ny et fahazavana dans la vérité, sy ao amin'ny dans la fahamarinana, justice selon Dieu. ao amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de loi. Ary izay ny antony hoe tsy mila lalàna intsony isika. Je n'ai pas besoin de dire, toi ma soeur, tu ne dois pas mettre une jupe, une mini-jupe par exemple. Za zany tsy voatery miteny hoe raha nabavy tsy tokony hanao jupe fo kely ianao mini jupe. Turi, tu ne dois pas mettre un t-shirt, mais tu dois mettre une chemise. Tsy tsy tokony manao t-shirt ianao fa lobaka ny tokony hanaovanao. Non, on n'est plus sous la loi. Tsy ao ambany lalàna intsony isika. On n'est plus sous la loi. Tsy ao ambany lalàna intsony isika. L'esprit vit en nous. Fa ny fanahy miaina ao Et il anatsika. parle à notre esprit Dia miresaka amin'ny pour nous fanahytsika conduire en toutes choses. mba hitarika atsika amin'ny zavatra Et nous rehetra. entendons la voix de l'esprit Dia maheno feo amin'ny fanahy qui nous isika parle izay miresaka amintsika. si nous ne sommes pas aveuglés par notre propre justice. Raha ohatra isika ka tsy azambain'ny fahamarinantsika manokana. C'est pour cela que la parole dans Matthieu chapitre 6 dit « Cherchez ». Izay mampatonga ny teny ao amin'ilay Matthieu toko fahenina milaza hoe katsao. C'est-à-dire on ne s'arrête pas de chercher Ny dikan'izany hoe mikatsaka izany dia tsy mijanona mitady. jusqu'au retour du Seigneur. Mandra-patonga Nous allons fiverenan'ny toujours tompo, chercher son royaume. dia hikatsaka ny fanjakana Nous foana allons isika. toujours chercher ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Hikatsaka izay marina eo imason'ny tompo foana isika. Amen. Amen. Il y a une parole que le Seigneur a dit aux disciples.
Ary misy teny an izay lazain'ny tompo a tamin'ny mpianany Dans Matthieu chapitre 5. ao amin'ny Matio toko fahadimy. Matthieu chapitre 5 et le verset 20. 20. Matio toko fahadimy a andiny faharoapolo. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Fa lazaiko aminareo raha tsy mitoetra raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Là aussi, il s'adressait aux disciples, hein, Eo koa izy dia miresaka mpianatra c'est-à-dire vous et moi. izany hoe izaho sy ianao. Il leur a dit et il nous dit, Lazainy tamin'izy ireo dia lazainy amintsika si notre justice, raha ny fahamarinantsika c'est-à-dire si ce que nous trouvons juste, raha ohatra ka izay heverintsika ho marina, si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, raha tsy mihoatra noho ny amin'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinantsika, d'abord il faut que nous sachions comment était la justice des scribes et des pharisiens. mila fantatsika aloha izany hoe nanahoana ny fahamarinan'ny mpanoran-dalàna Parce que sy c'est ny là où nous fariseo. pouvons comprendre à quel niveau, à quel degré doit être notre justice. Satria eo zany ahafahantsika mahatakatra hoe avy manahoana zany no tokony ho fahamarinantsika. Parce que pour ne pas être désapprouvé, Satria mba hahatonga antsika hoe ho ankasitrahana nous avons besoin d'avoir une justice dia mila manana fahamarinana isika qui surpasse la justice des scribes et des pharisiens. mihoatra noho ny fahamarinan'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo. Si nous regardons les quelques versets avant ce verset 20, Raha ohatra tsika ka mijery an-dalana vitsivitsy ao alohan'io andiny faharoapolo io, depuis le verset 13, manomboka eny amin'ny andiny le fahatelo ambin'ny Seigneur folo, parle, il dit aux disciples que nous sommes le sel et la lumière, le sel de la terre et la lumière du monde. dia eo aloha io izy miresaka hoe ianareo no isika zany no fahazavan'izao tontolo zao Donc il est en train de parler d'une attitude. dia miresaka izy toetra Comment devrait être un disciple? hoe tokony ohatry ny ahoana ny atao hoe mpianatra Une lumière, mazava du sel, sira qui donne un goût à la vie. izay manome tsiro ho amin'ny fiainana. Et ensuite, à partir du verset 17, dia manomboka eo amin'ny andiny fahafito ambin'ny il folo dit, je ne suis pas venu abolir la loi, aza taonareo fa tonga aho handrava ny lalàna, mais je suis venu vivre ce que le Seigneur, ce que Dieu a donné. fa tonga iaina izay nomen'Andriamanitra. Il parle encore d'attitude. Mbola miresaka toetra ihany izy eto Donc, les scribes et les pharisiens, izany hoe ireo mpanoran-dalàna sy ny ils fariseo connaissaient la loi, fantatra izy ireo ny lalàna mais ils ne la vivaient pas. fa tsy ny ainany. Et Jésus a dit, dia Jesosy nilaza moi je ne suis pas venu abolir, za dia tsy tonga je ne suis handrava, pas venu toucher à votre loi, za tsy tonga mais je suis ikitiana venu la lalànareo, vivre. fa tonga iainana izany, Je suis venu être un témoin. tonga ho tonga vavolombelona. Amen. Amen. Donc notre vie est très importante. Izany hoe fiainantsika dia tena zava-dehibe. C'est pas ce que nous faisons. Tsy izay ataontsika Les disciples qui ont dit Seigneur, Seigneur, ny mpianatra izay nilaza hoe tompoko avaient pensé dia nihevitra izy ireo que les œuvres qu'ils faisaient hoe ny asa izay ataon'izy ireo allaient leur valoir une approbation. no tonga ho fankasitrahana an'izy ireo. Mais le Seigneur dit non. Fa ozy izy ny tompo hoe tsy Ce n'est pas par les œuvres. tsy amin'ny asa. Les œuvres n'ont rien à voir, Ary tsy misy idiran'ny asa mais notre attitude. fa ny toetrantsika
notre disposition de cœur. ary ny fahavonona ny fotsika. Parce que la soumission, Satria ny fanekena ce n'est pas qu'on te dit de faire ça et tu fais ça. tsy hoe rehefa tenenenao hoe ataovy ty dia ataonao. Ce n'est pas parce qu'on te dit de ne pas faire ça et tu ne fais pas ça. Tsy hoe rehefa tenenanao hoe ty tsy azonao atao dia tsy ataonao le izy. Parce qu'on peut te demander de faire quelque chose Satria mety afaka hoe mangataka hoe mba manao zavatra anankiray et tu ianao le fais à contre-cœur. dia ataonao le izy tsy vokatry ny fo. Tu le fais et tu murmures. Ataonao le izy fa momonina ianao. Tu le fais mais tu n'es pas content. Ataonao le izy fa tsy faly ianao. Le cœur est gâté. Dia maloto ny fo. La soumission et l'obéissance, Fa ny fanekena sy ny fankatoavana c'est une disposition de cœur. dia fahavononam-po. Mon cœur est disposé à accepter. Ny foko dia vonona ny anaiky. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, je suis toujours d'accord. Na manaiky na tsy manaiky dia manaiky foana. Mon cœur est toujours d'accord. Ny foko dia manaiky foana. Je ne comprends pas, Tsy takatro je ne veux pas comprendre. dia tsy te Si hatakatra. le Seigneur veut que je comprenne, Raha ohatra ka tiany tompo takatro il le me izy donnera la lumière nécessaire pour comprendre. dia omeny ihany fahazavana Mais ilaina moi, mba ce que je hatakara. dois faire, Fa ny tokony ataoko c'est de me soumettre. dia ny manaiky. Me soumettre à Dieu. Manaiky ny tompo, manaiky an'Andriamanitra. Amen. Amen. Je disais que les scribes et les pharisiens, Lazaiko teo hoe ny mpanoradalàna sy ny fariseo ils connaissaient la loi, fantatra izy ireo ny lalàna, ils connaissaient le livre, fantatra izy ireo ny boky, mais ils ne pratiquaient pas. fa tsy nampiariny. Leur justice Ny famarinan'izy ireo se limitait seulement à la connaissance. dia voafetra teo amin'ny fahalalàna, Mais leur attitude de cœur fa ny toe-pon'izy ireo était complètement différente. dia tena mifanohatra amin'izay. Vous savez ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 23? Fantatrareo ve lazain'ny tompo ao Matthieu 7:20 Nous allons voir un peu l'attitude l'état de cœur des scribes et des pharisiens. dia ho hitantsika ny toe-pon'ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Matthieu chapitre 23, on va lire à partir du verset 1. Vakitsika manomboka amin'ny andiny Bon, voalohany on ne va pas lire tout Matthieu le chapitre, c'est long, mais on va lire peut-être les trois ou quatre premiers versets. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. Ary tamin'izany Jesosy niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianaka nanao hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Voyez les scribes et les pharisiens? Hitanareo ve ny mpanoradalàna sy ny fariseo? Le Seigneur a dit: Izao lazainy tompo si les scribes et les pharisiens raha ohatra ka mpanoradalàna sy ny fariseo vous disent miteny aminareo il ne faut pas mentir, hoe aza mandainga mais il ne faut pas mentir. dia tsy tokony mandainga zany. S'ils disent il ne faut pas tromper son prochain, Raha ohatra izy ka miteny hoe aza mamitaka ny namanao il ne faut pas tromper. dia tsy tokony Parce mamitaka que ce zany. qu'ils disent, Satria izay lazain'izy ireo c'est la parole. dia teny, Mais eux, fa izy ireo ils vous disent de ne pas faire des choses, miteny aminareo izy hoe aza manao zavatra mais anankiray ils le font. fa izy manao an'izany. C'est à cela qu'est limitée leur justice. Dia eo no fetran'ny Ils fahamarinan'izy connaissent la ireo. parole, Fantatra izy ireo ny teny ils annoncent la parole, manambara ny teny izy mais ils ne vivent pas la parole. fa tsy miaina ny teny. On peut connaître la parole, Mety afaka mahafantatra ny teny isika mais ne pas la vivre. fa tsy miaina C'est an'izany. dangereux. Tena zava-dozy zany. C'est très dangereux, ça. Tena zava-dozy zany Alors, il faut que notre justice Izany hoe mila hoe ny fahamarinantsika surpasse celle des pharisiens et des scribes. dia mihoatra ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Il est bon de ne pas connaître la vérité,
ary tsara ny hoe tsy mahafantatra ny famarinana plutôt que de la connaître toy izay hoe mahafantatra ny famarinana et de ne pas lui être soumise. dia nefa ny tsy manaiky an'izany famarinana izany. Vous avez compris? Takatrareo zay azonareo zay a Il vaut mieux ne pas connaître aleo ary ny tsy mahafantatra plutôt que de connaître noho ny hoe mahafantatra et d'avoir une attitude d'insoumission ou de désobéissance. dia nefa manana toe-po a tsy mankatoa a sy tsy manaiky. Ce n'est pas pour faire peur à personne. Ary tsy hoe fampitahorana an'izaniza akory a Ce n'est pas que le Seigneur veut que nous soyons tous parfaits. ary tsy hoe tompo a dia mitaky atsika hoe ho tanteraka daholo isika rehetra Personne n'est parfait. satria tsy misy tanteraka Mais le Seigneur nous donne la lumière à travers sa parole fa ny tompo a dia mamay atsika ny fahazavany a amin'ny alalan'ny teniny pour que nous sachions qu'est-ce qu'il attend de nous. mba hafantarantsika hoe inona no andrasany Quel amintsika état de cœur il veut voir en nous. ary toe-po manahoana no tiany ho hita Nous eo pouvons amintsika tomber. mety lavo isika Mais quand on est tombé, on se relève. fa rehefa lavo isika a dia mitsangana On indray nettoie la poussière, la soumission. tadidinareo hoe inona ny fanekena C'est une disposition de cœur. ny fanekena dia fahavonona-po Mes frères, nous vivons vraiment un temps merveilleux. rahalahy tena fotoana mahafinaritra ny vanim-potoana Parce que nous vivons iainantsika le temps de l'Église, satria isika miaina ny vanim-potoana fiangonana le temps de la grâce, ny fotoana fahasoavana où Dieu habite en nous par son esprit. hoe ny tompo a mitoetra ao anatsika amin'ny alalan'ny fanany Dieu nous parle, miresaka amintsika ny tompo pas a méchamment. tsy masika be a Dieu n'est pas fâché contre nous. ary ny tompo Andriamanitra dia tsy tezitra amintsika Il se présente comme le Dieu d'amour. fa tena miseho amintsika hoe Andriamanitra fitiavana Et il veut mettre ses lois dans notre cœur. ary izy a dia tia metraka ny lalàny a ao anatin'ny fotsika Amen. amen Et il veut nous éviter justement de tomber dans des pièges. ary tena tiantsika tsy ho lavo a ao anatina fandrika Le piège de faire les choses selon notre propre justice. ilay fandrika hoe hanao zavatra araka ny famarinantsika manokana Ce que nous pensons que c'est bon, izay verintsika hoe tsara ce qui nous arrange. izay metimety amintsika Ce izay qui nous mandamina convient. antsika izay mety amintsika Mais je veux nous encourager ce matin fa tena te hampahery atsika amin'ity maraina ity de toujours chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu. hoe hikasaka izay marina eo imason'Andriamanitra Amen. amen Chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu. hikasaka izay marina eo imason'Andriamanitra Nous pouvons être offensés par un frère, par une sœur, mety misy fotoantsika tafitohana ny amina ralàna anabavy a et la chair voudra peut-être prendre le dessus dia mety tehaka toerana ny nofo pour chercher à appliquer notre propre justice. ary satria te hampiatra ny fahamarinantsika Mais sachons, faoko fantatsika il est dit dans l'épître de Jacques voalaza ao amin'ny epistiliny Jakoba que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. hoe ny fahatezeran'olombelona dia tsy mahatanteraka ny fahamarinan'Andriamanitra Dès qu'on est fâché, rehefa tezitra isika quelle justice on accomplit? dia inona ny fahamarinana mpiaritsika Notre propre justice. ny fahamarinantsika manokana Il va voir ce que je vais faire. ho hitany tsara ny ataoko En malgache, on dit, je lui fais reconnaître mon nom. amin'ny teny gasy hoe ataoko malala ny anarako iny Hein, n'est-ce pas? sa tsy zany Parfois, on a tendance même à demander le feu. dia indraindray ary tsika hoe mangataka afo Un feu qui descend du ciel afo milatsaka avy any pour an-danitra juger la personne. mba hitsara an'ilay olona
Je suis sûr que ça n'est jamais arrivé à personne ici. mino hoe mbola tsisy niteny an'izany tamintsika eto Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. fa za dia efa nahatratrana imbetsaka izany. Il y a des moments dans mon cœur, je veux prendre des décisions. Misy fotoana ao anaty foko tena te handray fanapaha-kevitra. Je ne sais pas si ça vous arrive, hein? Tsy haiko raha efa tonga taminareo zany Mais a. moi, ça m'est plusieurs fois arrivé. Fa za efa imbetsaka tratran'izany a. Et le Seigneur m'interpelle. Oh là, Dia ny tompo a dia mampatsiahy anahy hoe calme-toi un peu. lamina kely ianao a. C'est facile d'appliquer notre propre justice. Tena mora ny mampiatra ny fahamarinantsika manokana. Si nous demeurons dans l'Esprit, Raha ohatra isika ka mitoetra ao amin'ny fanahy, l'Esprit de Dieu ny fanahin'Andriamanitra nous fera toujours connaître ce qui est juste aux yeux de Dieu. dia ampafantatra antsika foana izay marina eo imason'Andriamanitra. Et il nous appartiendra par la suite d'aligner notre vie selon la justice de Dieu. Anjarantsika rehefa avy eo a ny mampifanaraka ny fiainantsika amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Car ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur Satria tsy izay rehetra manao hoe tompoko tompoko a qui entreront dans le royaume, no hiditra ao amin'ny fanjakana, mais ceux qui marchent dans la justice selon Dieu. fa ireo izay mandeha amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra. Ça veut dire quoi? Inona ny dikan'izany? Ceux qui renoncent à eux-mêmes. Ireo izay mandany tenany a, Nous renonçons à notre justice, mandany fahamarinantsika isika, nous renonçons à nous-mêmes. mandany tenantsika isika, Nous acceptons de perdre. manaiky itsika ho faty antoka, Nous acceptons de mourir à nous-mêmes. manaiky itsika ho fatiny amintsika, Nous acceptons de nous humilier. manaiky isika hanetry teny, Parce que c'est cela la justice de Dieu. satria izay any C'est fahamarinan'Andriamanitra. ça ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ary izay no marina eo imason'Andriamanitra. Vous voyez, le chemin de la croix, Hitanareo ny lalany azo fijaliana, le chemin que le Seigneur nous a demandé de prendre. lalana izay nangatany tompo mba handehanantsika. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Tsy ireo izay rehetra manao hoe tompoko tompoko a, mais ceux qui renoncent à eux-mêmes fa ireo a izay mandany tenany et qui se chargent de leur croix. sy mitondra ny azo fijaliana. Amen. Amen. Ce ne sont pas ceux qui font des choses, des œuvres. Tsy hoe ireo izay manao zavatra, manao asa, Ce ne sont pas ceux qui servent, tsy hoe ireo izay manompo a, mais ceux qui renoncent à eux-mêmes fa ireo a izay mandany tenany a et qui se chargent de leur croix. dia mitondra ny azo fijaliana. Nous n'avons pas d'autre choix, frères et sœurs, Ary tsy manana safidy hafa isika ara-lasy que de anabavy a, renoncer à nous-mêmes afa-tsy ny hoe mandany tenantsika et de nous charger de notre croix. dia mitondra ny azo fijaliantsika. Ainsi, Dia amin'izay a nous accomplirons toujours ce qui est juste aux yeux de Dieu. dia hantanteraka foana isika izay marina eo imason'Andriamanitra. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour louer le Seigneur. Hiaraka hitsangantsika dia hiteran'ny tompo. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Misaotra Jesosy. Seigneur, merci pour la lumière que tu nous donnes. Tompo, misaotra ny amin'ny fahazavana izay omenao anay. Tu n'es pas là pour nous juger ni pour nous condamner. Satria tsy eto ianao hitsara anay na hanameloka anay, Mais tu nous préviens, fa tena mampitandrina anay ianao, tu nous montres le chemin mampiseho anay lalana que nous avons besoin de prendre. izay tokony ho raisinay. Tu connais tout de nous, Seigneur.
mahafantatra ny momba anay rehetra ianao tompo Rien ne t'est caché. ary tsy misy miafina aminao. Seigneur, nous avons toujours pratiqué notre propre justice. Tompo tena napiasa nanapiatra ny fahamarinanay foana Mais izahay. ce matin, Seigneur, nous venons à toi. Fa mity marainty izay dia manantona Nous anao, nous humilions devant toi. manetry teny eo anatrehanao, Nous jetons toutes nos armes. ary tena hoe avotsitray any fiadinay rehetra. Notre auto-justification, Ny fanamarina tenanay, notre propre justice. ny fahamarinanay manokana. Nous voulons nous dépouiller de nous-mêmes, Seigneur. Teo anafonany aminay izahay tompo, Nous abandonner à toi ametraka ny aminay aminao, et apprendre à marcher dans ta justice. ary hianatra ny andeha amin'ny fahamarinanao. Que ton Esprit, Seigneur, dispose en nous Tena fanahinao ny ame anay, qu'il nous enseigne toutes choses. ampianatra anay zavatra rehetra, Car tu l'as promis, satria ianao dia napana que tena ton onction nous enseignera toutes choses. hoe ny osotrao ano ampianatra anay zavatra Merci pour rehetra. l'onction apostolique, Seigneur, Misaotra ny amin'ny osotra apostolika tompo, que tu as donnée à ton Église. izay nomenao amin'ny fiangonana. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tompo mila anao izahay, Nous venons à toi tels que nous sommes. ary manantona anao izay mahazay anay. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux. Ary ataovy izay tianao atao aminay. Conduis-nous dans la lumière et dans ta justice. Hoento ao anatin'ny fahamarinanao sy ny fahazavanao izahay. Apprends-nous à marcher. Ampianaro izahay mba handeha, à être soumis anaiky à toi. anao. Merci Jésus. Misaotra Jesosy, Merci Seigneur. misaotra Tompo. Alléluia. La douceur de ta présence, Je m'incline, Seigneur. je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Devant, Seigneur. Devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je
ny amin'ny teninao a, ny amin'ny fitiavanao a, ny amin'ny fahasoavanao. Raha lasiana bavy, tena fotoana matra ny fotoana ankehitriny ary mbola fanehoam-pitiava ny tompo ny fotoana ankehitriny. aoka tena andray ampamantorana ny teny isika andeha amin'izany famarinany zany dia ny famarinany tenin'Andriamanitra. Do tsika samy andinika ny tenantsika, raha vonina isika tsy mijery ny fahalavontsika ta ho maro sy afaka malo ny tompo, fa moa ve manana fahavonona-po isika ankehitriny. Mbola andeha amin'izany lalana zany indray. Rentsika ny feo an'ny tompo androany, rentsika ny tenin'ny tompo androany. Ndao tsika samy andinika ny fotsika fa Jesosy aza tamin'iny alina izy izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy ary ny saotra. Ny saotra izy satria tsapany hoe hiroso amin'ny fankatoavana ny rainy izy. Tsika ve raha handray mofo sy ny kapoaka androany, moa anana ny fo tahaka ny an'ny fon'ny Jesosy ihany koa, tahaka ny fon'ny Jesosy. Hoe tompo akatoa aho, raha lasiana bavy aza miala eto amin'ity toerana ity mihitsy androany, raha tsy miaraka amin'ny fahavonona-po ao anatin'ny fotsika. Misy amintsika niarika ny fiainantsika na iny herinandro iny aza tena herinandro tena mahery vaika, ny sasany tena atsipitsipiny ny zavatra maro samihafa, atopatopa ny zavatra maro samihafa. Mbola verika any tsy mijery an'izany ny tompo ankehitriny, fa moa ve vonina isika androany na rehan'ny feo an'ny tompo isika. Hanana ny fo tahaka ny an'i Jesosy, hanaiky ny sikapony iray, dia andeha amin'ny fahamarinany fa tsy ny fahamarinantsika. Retsika ny tenin'ny tompo teo, mazava dozany tsy fankatoavana sy ny tsy fanekena. Ndao eo anatrehan'izany rehetra rehetra izany andinika ny fotsika isika.
Alléluia. Saotra Jesosy. Raha avy nandinika amin'ny fotsika isika dia otsika roso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny latabatra ny tompo androany. Afaka mandroso isika dia otsika tena anana zany toe-po zany mandrakariva hoe Jesosy eo andeha amin'ny lalanao hatrany a tompo. Alléluia. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur, Seigneur, oui, dans la douceur, Seigneur, alléluia. Je m'incline, Seigneur, en toi. Devant ta parole, alléluia, ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Devant ton amour, devant ton amour, devant ta parole, Seigneur, devant ta grâce, je m'abandonne. Alléluia. Inatanantsika mofo sy ny kapoaka androany ndao tsika hisaotra ny tompo satria raha mba fantatsika raha lasa anabavy fa fiombonantsika amin'ny Kristy ane zao hoe mandray ny fanasan'ny tompo isika, manamarika fa tafita ho isan'ny vatantenan'ny Kristy isika. Zay tsy ao anatin'ny tenan'ny Kristy dia tsy mba manana anjara amin'izao firaisana izao, fa tena fahasoavana no ahafahantsika tena mandray ny fanasany ankehitriny satria marika izany fa isan'ny tenan'ny Kristy isika. Nao resika amin'ny fisaorana tanteraka izany satria noho ny amin'ny rany Jesosy ay latsaka teo amin'ny hazo fijaliana izay niteteny parika dia izao hoe nafahantsika nanana anjara amin'izao fanekena vaovao izao. Alleluia. Misaotra Jesosy misaotra Jesosy amin'ny finanana ny mofo androany dia manambara ny fandavana ny tenanay ihany koa izay tompo, tahaka ny tenanao izay nivakivakiana izay nitoritoronina teo amin'ny hazo fijaliana, tahaka izany ihany koa ny andehananay Jesosy mba tsy ho isan'ilay ratsana maty izahay eo amin'ny tenanao Jesosy, fa amin'ny finanana ny mofo, amin'ny fahafatesana ny momba ny tenanay dia iseho amin'ny alalanay ny fahavelomanao Jesosy, ka afaka hampandroso ny tenanao izahay satria fahasoavana ny raiketana eo amin'ny tenanao ankehitriny, ary amin'ny famonona ny amin'ny momba ny tenanay, ho famonona ny fahamarinanay dia anjakany fahamarinanao izahay, ary efa anjakany fahamarinanao sy ny fiainanao izahay dia mandroso izahay eo amin'ny tenanao, velona izahay eo amin'ny tenanao Kristy. Otsika samy andray ny mofo ankehitriny. Saotra Jesosy.
isika endriko ny kapoaka androany. Alleluia. Mahakasitraka tompo. Amen. Alleluia. Tsara ny tompo a. Afaka mahazo toerana vetivety isika. Androantsika andreny filazana amin'izao fotoana izao.